hoan'ny zay ireo avy any Chine ka te ody eto Madagasikara na te ho avy eto dia tsy maintsy voalohany indrindra aloha izy mangataka autorisation any amin'ny ministère ny affaires étrangères dia ny ministère ny affaires étrangères indray no mandinika an'ilay demande dia raha ohatra ka hoe tena tokony ody izy na hoe gasy te ody zany na hoe sonoa mipetraka aty dia misy fepetrana raisina dikan'izany hoe voalohany indrindra aloha na izy efa nita quarantaine tany amin'ny toerana lehilahy any Chine tany nandritra ny 10 andro zay vao avy miala any na raha vao miditra eto izy na ikenary dia tonga dia miditra quarantaine eto mandritra ny 10 andro hojerena raha misy an'ilay aretina marina tsy misy ao atiny rehefa tsy misy dia azo avoaka raha misy izy moa dia tsabona arak'izany zay zany efa fepetra lehibe tena niraisina ao anatiny izay satria efa fantatritsika ny OMS dia miteny hoe ao anatin'ny andro vitsivitsy ho avy izao dia mety hitombo ny famparitahany io epidemia io eran'izao tontolo izao zay natonga nangalana an'izany fepetra zany dikan'izany zany tsika sady miara-miasa amin'ny OMS ary arakaraka ny zavatra ny OMS ihany koa no angalana ny andraikitra tokony ho raisina